Iresaka famorana kely tsika satria ny famorana no mamaritra hoe ao am' Jesosy marina ve ny mpino anankiray sa mbola ara-nofo be. Ny famorana circoncision de fantatsika tsara fa misy raison ara-pahasalamana, antony ara-pahasalamana, raison médicale sy antony ara-pinoana. Fa ny zavatra ho insistetsika bebe kokoa de ilay lafiny ara-pinoana. Fa hoentitsika amin'ilay lafiny ara-pahasalamana aloha. Rehefa frana ny olona de misy an'ilay ampahany amin'ny mahalehila. Mahalehila. Ilay prépuce amin'ny teny frantsay amin'ny teny vazaha. Iny zany no tapahana de esorina. Esorina ilay mahalehila. Tsika malagasy amin'ny kulturantsika malagasy de hoe ny vola no mahalehila maharangà. Bokosité ny voninahitra ny gloire, zay le ara-nofo amin'ny maha-olombelona. De raha hoentiko amin'ny lafiny ara-panahy izay hoe esorina ny mahalehila, dikany hoe famorana amin'ny olona anankiray izany, hoe esorina izay mahalehila azy izay, de esorina ilay ego, esorina ao amin'ny nofony, tapahana hiala amin'ny nofony ilay mahalehila azy, ilay égoïsme amin'ny tenany, ilay miraikitra amin'ny tenany. De raha miditra lan-dalana ihany tsika, ilay fahotana azotsika tamin'ny Adama sy Eva na tonga antsika ho taranaka adamika mihitsy, iny no tapahan'Andriamanitra tsy to, forana. Lalina be zany zavatra resantsika izany hiala amin'ny tenantsika olombelona. Esorina ny mahalehila anao, tapahana hiala aminao. Ny mpino anankiray zany na pasteur na bishop na cohen na mamapasy na dadapasy na mpaminany na évangéliste na prophète sy ny sisa be da be zay lazantsika azy, raha mbola miresaka izy zany, iPhone 14 miresaka izy, vola miresaka izy, voninahitra miresaka izy, jet privé miresaka izy, trano villa 4x4 miresaka izy, zavatra ara-nofo be, dia tsy voafory izy zany, tsy ny esorina tao amin'ilay mahalehila azy. Ny tena famorana de ilay ambaran'ny Kolosianina 2:1-12. Tsy ara-nofo izy io. Satria tsika matsy isika maha-olombelona tsika maharasy adamika tsika de mifantoka be any amin'ilay hita ara-nofo ny fijerintsika. Ilay bampampa, ilay fanapahana ilay prépuce, ilay lohany kely iny, ilay mahalehila iny, any avy hatrany no fijerintsika. Fa tokony hiompana amin'izay fijery ara-panahy izay isika. De hoe ateo hoe matoa zany mpitondra fivavahana anankiray na mpinotsotra na mpitondra firenena na izay ilazantsika azy mbola miresaka zavatra ara-nofo be dia tsy voafory izy. Miresaka iPhone 14, miresaka vola, miresaka vady, te-hananjanaka, zavatra ohatran'izany, za tsy miteny hoe ratsy zany. Ka atao no fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany dia hanampanao zany rehetrarehetra izany. Matoa miresaka an'izany ilay olona dia tsy voafora ao amin'ny Kristy Jesosy izy. Fa ny tena famorana ivon'ny fanazavantsika eto dia ny Kolosianina 2:1-12. Ao amin'ny Kristy Jesosy tsy ilay natao tanana, tsy ilay fanalana n'ilay ampahanofo amin'ny mahalehila iny, fa ilay nazavaintsika ara-tsoratra masina teo hoe ilay ego avy amin'ny fahalavona tao amin'ny sahany Edena tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva, izay semence tonga nofo amin'ny tenantsika, iny prépuce iny, ny prépuce amin'iny no tapahan'Andriamanitra ary ny tanan'i Jesosy Kristy mihitsy no manala an'izay any amin'ny tontolo tsy hita maso any à partir ny relation intime manao amin'Andriamanitra tsy to. Lalina ny filazoan-tsara. Zay foana ny amporisihana antsika hiditra amin'ny détail amin'ny famantaranao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny pratika fiainanao an'izay sitrapon'Andriamanitra izay, fa tsy olona variana anenjika méga concert évangélika, tsy olona hita ao asy atoritory any amin'ny kanja collégium
anao aleloa sy amena ilelaka mpitondra fivavahana sy andokandoka hiaro ny sezandreny fotsiny anao fa tena hiditra am'izay intimité lalina amin'Andriamanitra tsy toy izay hikatsaka an'izay resaka famorana izay tena zava-dehibe mihitsy zay zava-dehibe zay famorana izay satria manomboka eo no antsoiko hoe ataoko entre parenthèse ici ahafahanao miditra amin'ny processus ny fahaterana indray esorin'Andriamanitra aloha amin'ny alalan'i Kristy Jesosy ilay maha lehilahinao ilay ego surdimensionné ao anatinao azonao tamin'ny alalan'ny fahalavona azontsika tao amin'ny sahany edena Adama sy Eva semence adamika semence mena rana dia manomboka eo miasa amin'ny tontolo tsy hita maso Andriamanitra amin'ny alalan'ny famorana mampiditra anao rehefa afaka izay maha lehilahinao zay ilay nampibotsina anao satria ny lehilahy dia mibotsombotsina manindrinindra matsoa teo lohany foana amin'ny zavatra rehetra esorin'Andriamanitra daholo zany izay ilay famorana amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Tianao Jesosy voarainao ny hafatra.